Ry Andriamanitra avo indrindro, voninahitra ho anao, misaotra anao aho satria mbola namenao fotoan'andro ahavelomako izara ny soa sy izay rehetra nataonao tamiko. Ho fijoroana Vavolombelona ray. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao, nanoloranao ny tenanao ho anay tsiraray avy zanak'olombelona. Misaotra Fanahy Masina, fanampitaridalana, mpampiratra ny masom-panahinay ary mampianatra isan'andro. Voninahitra ho anao rery ihany, ry telo izay iray. Amen. Misaotra an'Andriamanitra avo indrindra aho raha mbola afaka indray hitondra izao fotoana izao eto anatrehanao izay mihaino, ary anio dia hijoro Vavolombelona aminao aho ny amin'ny nataon'ny Tompo tamiko, izay fahagagana tsy takatra heverina. Ho anao izay mino fa mbola miteny amintsika mandraka ankehitriny, Andriamanitra, dia ho fantatrao tokoa fa be fitiavana izy ary tsy ankijanona mandrakariva ny fampahiratany antsika izay efa nofidiny ary izay kasiny koa. Ho anao kosa izay tsy mino hoe tsy miteny Andriamanitra, tsy miteny Jesosy amin'izao fotoana izao, dia enganie tena akasika ny foamam-panahinao izao fijoroako Vavolombelona izao. Raha izara izao fijoroana Vavolombelona izao dia manambara sahady etona fa aoka Tompoko, tsy ho raisiny tsiraray avy hoe tsy maintsy ohatr'izay koa ianao. Fa matoa manao izao fijoroana Vavolombelona izao dia tsy avelan'i Jesosy angina aho, fa mino aho fa misy any mitovy amiko, ary mangetaheta tokoa ny amin'ny fikasana ny fanahy masina ao anatinao, kasihan'i Jesosy mety mitovy amiko ianao, ary mety tsy mitovy amiko koa ianao ny amin'ny ataon'ny Tompo aminao, fa mety zavatra hafa indray no ataon'ny Tompo aminao. Fa tsarovy fa rehefa ohatra ka manaiky tsika ny tenin'ny Tompo dia mazava tsara fa tena miteny amintsika izy isan'andro na andro na alina, dia tsapanao mihitsy hoe miresaka aminao anie Jesosy, miresaka amiko koa Jesosy, ka andao ara fa hozaraiko aminao ny nataon'ny Tompo tamiko. Tamin'ny taona 1924 dia ny zavatra nahazo ahy. Talohan'izay aloha, tamin'ny taona 1924 dia tena hoe tsapako hoe mila miova amin'izay ary tena fo amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Tsy izaho akory no hoe nampiovana ahy na hoe hiezaka amin'ny fo, fa mahatsapa ahako, natsapa hoe efa teo foana Jesosy, efa teo foana izy miandry ny fotoana izay anekeko anamboarany ahy. Lazaiko aminao tsara ry havana fa be fitiavana ny tompontsika ary tsy takatra heverina nataony amintsika ary mbola ataony amintsika koa. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra, anamarina antsika eto ny fanazavana tsara mihitsy ny amin'ny nataon'ny Tompo tamiko azahoanao azy. Averiko indray alohany fotoana fa tsy manery an'izan'iza Tompoko hoe tsy maintsy mitovy amiko ny ho fiainanao, fa aoka ho raisinao ampitiavana izao tenin'Andriamanitra rehetra izao sy ny fijoroana Vavolombelona izay ataoko anao, fa mety hanampy anao na mety hanampy ny olona hafa izay voatondro izay koa izay voakasika Jesosy amin'izany. Raisintsika ary ihany ao amin'ny Joba aloha, Joba 7:30,
Ny andininy fa 14 ka hatramin'ny fa 20 ihany no vakiako aminao. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra, eny, fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany. Dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina, raha sondrian-tory ny olona ka renoka eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy, mba hampiala ny olona amin'ny fanaony sy hampifady azy ny fireharehana. Miaro ny fanahy tsy ho any andavaka izy, ary ny hainy tsy mba ho voan'ny fiadiana. Amen. Io tenin'Andriamanitra io izany dia manambara aloha hoe miteny amintsika amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra, fa indraindray isika tsy mihaino izany, ary tsy matoky hoe Andriamanitra ve no miteny amiko izany, sa inona izany, nefa aoka ho tsapantsika koa nefany fa ny nofy misy koa tsy avy amin'Andriamanitra, fa misy koa ny nofy avy amin'ny Satana, izay mampatahotra, izay mampahorohoro ny aim-panahintsika amin'ny andro alina, fa fantatra antsika rehefa tena hoe Andriamanitra no miteny amintsika amin'ny alalan'ny nofy, dia anohizako an'izany raisintsika ny ao amin'ny bokin'ny Timoty 1:2 andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamantinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Amen. Tonga dia omeko anao koa ilay ten'Andriamanitra anankiray koa amin'ny Deutéronomie 2:20 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy, fa fahavetavetahana eo imason'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany. Amen. Raisintsika ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny 5 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitsilava fa tsy hakasitrahany ny adala, koa efao ny voadinao. Aleo tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa. Amen. Ireo tenin'Andriamanitra ireo no omeko anao momba ny fijoroako Vavolombelona anio. Ny zavatra niseho izany ry havana, araka ny teneniko taminao hoe tamin'ny taona 2014 dia nifoazon'ny Tompo ahako hoe mila miova amin'izay, ampy izay, fahadalàna, faharatsiana, fanaovana ny fanaon'izao tontolo izao izay. Fa mila amin'izay hoy ny Tompo manompo azy ampitiavana, ary manompo azy mihitsy amin'ny fahamasinana izany eo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray ilay fahamasinana tsy tsapantsika hoe ahoana ilay fahamasinana. Izaho tao anatin'izany mihitsy hoe rehefa mivavaka izany ny alahady dia ny alatsinainy efa manomboka amin'ny fiainana andavanandro izao tontolo izao dia vita izay. Ohatran'ny hoe manao adidy ny alahady an'Andriamanitra dia fa ampy izay. Tsy izany kay ry havana ny tadiavin'Andriamanitra. Fa araka ny teneny hoe mila mihitsika hoe katsao aloha izy ny fanjakako sy ny famarinako, dia hanampy anareo izany rehetra izany. Tena nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, ary teo aho izany dia nanomboka ny teny hoe Andriamanitra inona ny tena tianao? Inona ny tianao ho ataoko? Ovay aho Jesosy, ovay aho tena hoe homendrika anao. Inona tompony mbola ratsy atao anatiko? Dia teo aho izany dia nanomboka namen'Andriamanitra teny maromaro. Ao anatin'ilay teny maromaro ireo nomeko anao
fa mbola misy hafa koa nameny anahy, no hoe ny fahamontinana, ny fahamasinana, fiovana tanteraka mihitsy izany ilain'ny tompo. Za izany lazaiko anao anisan'ilay vehivavy tia manao pataloha foana. Anatin'ny armoirako dia pataloha daholo, azo isay tanana fotsiny ny akanjo sy ny zipo tao, fa tiako fotsiny manao pataloha. Nefa izany indraindray tsapako fa hoe amin'izaho manao pataloha vao misarika masona lehilahy, ary tena hoe tsoroko aminao mampanota olona izany. Nefa ny fahazon'i Jesosy ahako dia tsapako hoe izaho mihitsy izany no manimba masom-panahin'ny lehilahy sasany izay mijery anahy, satria na manao sorta na manao pataloha dia tsapako hoe mieritreritra hoe mendrika eo anatren'Andriamanitra. Nefany ao anatin'ny fahalotoana amiko iaho no teneniko anao eto raha vehivavy ianao miangavy ianao mba tsy ho tohana tompoko, fa matoa sain'i Jesosy mizara an'izao dia tena hoe tsy neken'ny tompo ho tazomiko ny fijoroako vavolombelona, fa hozaraiko aminao ny nataon'ny tompo tamiko. Dia teo izany dia nangataka amin'ny tompo hoe Jesosy ahitsahano izay tsy ankasitrahanao ato amiko. Inona Jesosy no mbola tsy tianao amin'ny fombako sy amin'ny momba manontolo mihitsy Jesosy, ny tena nangatahako taminy mihitsy hoe Jesosy ovay ary raha tianao masina, inona Jesosy ny tsy mahamasina ahy. Dia teo izany dia nanao voady. Alohan'izaho hanao voady aloha dia mampanofy anahy ny tompo, mampanofy anahy ny amin'ny fitafy izay hanaovako. Hitako manao pataloha dia hitako mihitsy hoe misy tsy famendrehana izany, nefany ilay izy izany hoe nahitako izay nofy izay ampanofisy ny tompo dia ohatrany hoe tsy tsapako hoe io izany no tsy mety amiko, dia mbola manohy eny ihany. No ny avy eo nandeha ny andro, nandeha ny volana, dia hoziziko hoe Jesosy hivoady aminao aho izany Andriamanitra. Amin'izay aho afaka amin'io, satria tsarovy tsara fa tsika olombelona raha miezaka hiala antsika tsy ho afaka mihitsy amin'ny maha olombelona antsika, fa tsy maintsy mila ny fanampian'i Jesosy tsika, mila ny fanahy-masiny tsika hanova antsika. Nefa mila kosa antsika izany manaiky ovain'Andriamanitra izay vao tanteraka izay. Ninona izany ny zavatra tsy mety amintsika dia raha manaiky aloha isika voalohany indrindra ovain'Andriamanitra, izay izy vao manova antsika. Fa raha ohatra kosa tsika hoe hiezaka hiova araka antsika manokana, tsy ho tafaova mihitsy tsika. Dia teo izany dia nanao voady. Hoziziko hoe Jesosy hanao voady aho araka io versena ameko anao teo io. Nataoko ny voady tamin'Andriamanitra, nefa tsy tanterako ilay voady. Ny zavatra nataoko izany dia hoziko hoe izao Jesosy izaho Tompo tsy hanao pataloha intsony raha ohatra ka rehefa mivoaka eny ivelany handeha hiasa izany, satria ny asako izany tsy maintsy ianao manao pataloha any am-piasana, satria manadio amina sosiete ny asanao. Ahoana moa Jesosy ny tsy anaovako pataloha? Satria miakatra ohatra amina totohatra anadio, nefa na Jesosy tsy mety raha manao zipo aza, fa hanao pataloha ary ka saotra ny tompo ihany koa, satria ny ao amin'ny toerana fiasako dia manao misy tablier izany ao amboniny. Be dia be moa izany ilay toerana misy ny asako, dia manao tablier ny ao amboniny, dia afaka izany hoe hanampenana koa izany ny amin'ilay pataloha izany, ny avy ao aoriana. Dia hoziziko hoe eny ara Tompo, fa izao ary hanao pataloha ihany aza. Fa kosa Jesosy ny angatahako aminao Jesosy dia rehefa ohatra ka mandeha miasa manao pataloha, fa rehefa mivoaka aho Tompo dia ino aza no manao akanjo amin'izay ho aho. Ny aty moa izany ny amin'ny toerana hipetrahako dia mangatsiaka, satria amin'ny toerana mangatsiaka, tsy any an-tanindrazana tompoko, fa aty amin'ny toerana mangatsiaka izany. Misy ihany koa nefa ny mafana izany, fa betsaka izany ny aty ny volana amin'ny andro mangatsiaka.
dia tena sarotra izany amin'ny hoe tsy hanaovana pataloha izany rehefa mivoaka. Dia nefany nataoko izay voady izay. Nataoko ny voady nahavita ihany fa noho ny efa mandeha miasa izany, efa tena nangataka hoe fiovana tamin'ny tompo teo amin'izay izany nanomboka hoe koa ny any am-piasana, nanomboka be dia be izany izany rehefa mangataka tsika hoe ovay Jesosy tsy indrainy ihany izany no ovany ianao, fa be dia be koa izany hanovany fiainanao, satria amin'ny fotoana izay iny izany momba ny amin'ilay fitafiana amiko hoy miantso anao tsy mamendrika dia misy hafa koa izany novan'ny tompo koa izany mombana personnel. Tonga ao am-piasana izany dia mahita an'ireo olona mpiasa ao ireo izany misy izany ilay sekretera saotr'izan'ireo miasa ao dia manadio izany manadio. Dia ireo olona ireo izany rehefa miresaka zareo entre an-dry zareo izany misy izany eo izany fitsarana araka an-dry zareo ihany fifosana tonga dia tsoroko aminao, fitenenana izay tsy eo. Izay zavatra izay izany tsapako koa fa nanomboka tsy zakako intsony koa izany izay. Tsapako koa izany fa nanomboka tsy zakako izany na re koa an-zareo miteny an'ireo naman'izy ireo ihany amin'ny samy fanaratsiana. Izany hoe nisy zavatra hafa koa izany kasihan'ny tompo anahy. Teo aloha izany izaho meno an-dry zareo dia me ary efa nifonako tamin'ny tompo izany. Ary misy ary amin'izy ireo mitantara amiko koa dia mihaino fotsiny ahako. Fa noho ny avy eo izany tsapako izany fa nanomboka tsy zakako. Tosikety Jesosy manomboka sarotra amiko. Inona tompo ny ataoko manomboka sarotra amiko zavatra ohatr'izao? Dia ampaherezin'ny tompo foana izany. Nandeha ny andro, nandeha ny volana. Mbola mitohy ihany manao pataloha. Nefa izany avy eo noho ny efa tsapako izany fa mibetsaka ny nofy asehon'ny tompo anahy. Izany ilay nofy asehon'ny tompo anahy manambara hoe mbola mila miova ihany mbola mila zavatra ihany hoe tokony ataoko mihoatra noho izay. Satria izany misy ihany izany fotoana rehefa mandeha mivoaka ahako manao pataloha fa manao amboniny ataoko lavalava kokoa. Dia nisy pataloha vitsivitsy nitazomiko mbola tato aminahy tato ihany. Io pataloha mbola nitazomiko tato io lazaiko anao tsara fa indray alina nampanofisin'i Jesosy. Hitako io pataloha tiako be nitazomiko io fa lasa bokotra daholo ony eo ampovoany izany. Hitanao miakatra avy eny amin'ny tongotra izany bokotra izany nanidiko anazy dia mihodina mihitsy izany iny bokotra iny izany amin'ny ilany rehetra izany misy bokotra izany dia mandeha ony mamindra ony dia misokatra ho azy izany ilay bokotra dia manidy an'iny dia sahirana ony izany manidy foana satria misokatra izany ilay bokotra n'ilay pataloha. Lazaiko anao tsara fa rehefa tena miteny Jesosy rehefa tena hoe mangataka ianao hiova amin'ny fahatsarana, amin'ny fitiavany dia tena asehony ianao tanteraka ilay izy. Dia noho ny maraina tosika Jesosy izay ho any tianao ambara hoe tsy mety amiko tsontsony mihitsy fa tsy maintsy alàna izany ireny ary hiova tanteraka izany. Dia teo izany no foanako mihitsy ny pataloha tao anatiny ny armoarako, afa-tsy ny pataloha entiko hiasa ihany. Dia tsisy intsony izany efa nisy akanjo efa nanomboka nisolo izany ary tamin'io koa anatin'izay koa izany anampiako kely ny akanjo tao anaty armoara dia misy tenen'ny tompo hoe tia fohy loatra, alao ity zipo ity, tia tsy mety ity. Dia eo mpanalana ny lamba no henoko mihitsy ny fanahy masina miteny hoe tia tsy mety aminao, tia tsy mety aminao, tia tsy mety aminao. Na ny ambonin'akanjo lazaiko anao tsara mampitanjatanjaka nasain'ny fanahy masina aminao hoe tsy ho ahy ao anaty armoara ireo fa tsy anatin'ny famasinana izao fa manala baraka. Ny kavina be fanaovako tsoroko anao izaho iaho no teneniko aminao eto fa tsy tenenizaniza tompoko. Ny kavina be izay tsapako hoe tsy nety tamiko dia miteny tompo hoe ireto tsy azonao anaovana, reto tsy azonao anaovana. Lokomena dorehatra mena be tenen'ny tompo daholo. Tsy nampoiziko hoe tany amin'ny pataloha ihany ny tenen'ny tamiko fa natraminy anatin'ny boaty fametrahako karazan-javatra maro ary nasain'ny tompony nanalana daholy. Nanatrany amin'ny lokomena ary tsoroko anao nasain'ny tompo nanalana daholy.
Fa lazaiko anao fa rehefa manaiky ianao ovan'i Jesosy fa tena kasihan'ny tompo anao dia manaiky. Ary teo zany dia eo amin'ny fotoana io no tena hoe tsapako hoe rehefa nanaiky dia niditra an-tsehatra mihitsy Jesosy, niditra an-tsehatra mihitsy Fanahy Masina, amin'ny nofy mampafantatra foana izy hoe tia indray, tia indray, tia indray, tia indray. Nandeha ny andro, nandeha ny volana. Tonga ny fotoana tamin'ny volana Oktobra 2016. Tamin'ny fotoana io andeha hiasa ny maraina, andro alarobia izy io. Eo am-pikarakarana andeha hiasa zany dia izaho miomana manavy ahako. Efa nararirary kely izany ny maraina ohatran'ny voantazo. Dia andeha hiasa zany amin'ny andro amin'ny valo maraina io. Izaho miomankomana hiasa io zany dia hoziziko hoe marary zany fa ala-plasiny andeha hiasa ahako dia andeha ho any amin'ny dokotera. Satria izy hoe amin'izao etahako izao tsy hoety mihitsy ny andehanako any am-piasana. Ny andro amin'io mangatsiaka ty. Dia andeha hivoaka hoy ianao amin'io hoy ianao manao pataloha sy vesta satria tsy inona mangatsiaka ny andro dia andeha hivoaka ny varavarana dia henoko ny tompo miteny aminahy hoe tsy ho any am-piasana ianao, efa nivady tamiko ianao, ka andehana soloy, mandehana ianao manao akanjo. Dia izaho zany izay ilay nofo, io tsika olombelona. Mamaly ahako, henoko nefa ny Fanahy Masina miteny amiko mamaly aho hoe izay tsy alavitra ery ve ny amin'ny dokotera ve dia maninona ny andeha solo an'ity pataloha ity fa andeha ihany dia mbola marefo ihany miteny hoe mandehana soloy satria efa nivoady tamiko ianao. Dia mamaly indray miteny hoe mbola tsisy zipo firy aho, mbola tsisy robe firy ao ambony ao, nefany fantako fa misy. Dia mbola mamaly ihany aho hoe izay etsy akaiky etsy ve fa andeha any manaratra ny tompo. Dia nandà dia lasa ahako. Lasa kely sisa dia ho tonga ery amin'ny dokotera ahako nivoaka ny fiara nipita arabe voalohany nandeha ahako nipita arabe faharoa, epita arabe faharoa eo am-piampitana hoy ianao voadonana kamionety. Tsy nisy fotoana akory ny omanako. Anatin'ny 2 segondra fotsiny nipohany iny tômôbila iny aho ary voatsipy ary latsaka tamin'ny tany. Eo am-penjerana ahako henoko ny tompo miteny hoe tandremo lohanao. Dia nisaokako no nefa nianjera dia niaro ny lohako dia nisaokako no voapoka fandroany. Lazaiko anao tsara fa mafy be izany hoe voadonana kamionety izany. Tsy ilay kamionety kely en plus fa ilay ngeza be. Tsy mbola natadidy aho hoe ay tsy nitana ny teny nataoko tamin'ny tompo Lazaiko anao tsara fa teo sorako ny tompo fa tsy torana. Dia teo naika hoe niantso ambilansa tangorona ny olona fa hoziziko hoe aleo aloha izaho hody hiandry ny vadiko avy any am-piasana hody haingana hitondra anahy any amin'ny urgence. Tokony ho izy tokony tsy niala teo fa tsoriko anao fa mbola natondra fiara no taty an-trano. Izay zavatra izay dia mbola hoe falebiazan'Andriamanitra koa. Tonga taty an-trano hoy ianao mbola tsisy solata tao an-trano ny ankizy tany am-pianarana, vao niditra ny varavaran'ny tranoko aho, vao afaka ny koloara, vao niditra tato an-tranoko narehan'Andriamanitra ny teny. Tsy haiko ianao na inona tsy ino. Fa tena fijoroana Vavolombelona ho ataoko anao anio izay mahatonga tsy misaraka amin'Andriamanitra. Narehan'Andriamanitra ny teny tato an-tokantranoko.
henoko mafy be ny feoany a, fa tsoroko anao tsara fa na dia mafy ara le feo a, feo tsy masika fa tena miteny ampitiavana, ary hoy izy tamiko, tsy adiniko mandrakizay izay teny izay, hoy izy tamiko hoe tsy nitana ny voady nataonao tamiko ianao dia nananatra anao aho. Izany teny izany no tenen'ny Tompo tamiko tato tokantranoko. Hijoroako vavolombelona aminao fa hihenoko toy ny olona miresaka, mifanakaiky, feo tena mafy. Hitanao, ohatran'ireny haut-parleur ireny a. Zara ny eritreritra hoe raha amintsika maha-olombelona, angamba ny olona any ivelany, ny olona ambadiky ny trano mahareny feo, nefa dia izaho irery no nare izany. Izany teny izany hoe tsy nitana ny voady nataonao tamiko ianao dia nananatra anao aho. Lazaiko anao fa vao nare an'ilay feo aho dia tafandohalika, pararetra an-dranomaso, tafandohalika, tsy izany te handohalika, fa ny herin'Andriamanitra teo anatrehako ny nampandohalika ahy. Tanako havia naratra, ny vavako, ny molotro, ny vonto. Lazaiko anao tsara fa henoko ny feo an'Andriamanitra tato an-tranoko. Niteny tamiko ny Tompo, niteny tamiko ny Tompo. Tsy haiko ianao na inona tsy ino, ry hava-malala, fa tsy maintsy manambara izany aho. Efa firy andro Tompo miteny amiko hoe mijoroana aho vavolombelona, teneno amin'izao tontolo izao no nataoko taminao. Tsy avelan'i Jesosy angina, ry hava-malala. Mahatonga miteny ary mijoro izao teny izao anio izao. Satria ny fanahy atao anatiko tsy mamela angina Tompoko. Tsy avelan'ny Tompo aho raha tsy teny ny fahamarinana izay nataony tamiko. Ahoana moa no ahafahako izara aminao? Eran'izao tontolo izao raha tsy amin'ny alalan'izao onjam-peo izao? Ka tena ampifaliana amiko ny izarako izany aminao. Noho ny avy eo be dia be ny zavatra nahazo ahy tamin'izaho voadona, fa amin'izao tsika miteny izao tena salama soamantsara. Fa isaorako ny Tompo najanon'i Jesosy ny asa, tsy manao an'ireny asa ireny intsontsontsony aho. Ahy izany lalana nitondrasany ahy hitsaharako amin'ny asa fanadiovana io, ahafahako manompo azy bebe kokoa ary tsy manao pataloha intsony. Tena voninahitra ho an'Andriamanitra satria tsy nazaka tao amin'ilay asa intsony ahako ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao tao. Ankehitriny mizara aminao, mijoro aminao fa tsara ny Andriamanitsika ary mahagaga ny fitantanany rehefa mangataka tsika hoe Tompo ovay aho. Dia manekery Tompoko. Izany fijoroana vavolombelona izany tiako zaraina aminao. Ny tiako ambara aminao anio dia averiko indray hoe aza mieritreritra ianao hoe mitsara olona sanatria dia sanatria Tompoko. Na hoe te hanovanao sanatria dia sanatria Tompoko. Na hoe manery te hanovanao sanatria Tompoko. Jesosy irery ihany no afaka manova antsika. Ny fanahy masina ao anatintsika ihany no afaka manova antsika sy mampafantatra antsika ny tsy mety. Ka ny teneniko aminao anio raha mpanompon'ny Tompo ianao, raha mpanompon'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia mangataha aminy, miresaha aminy, ary enoy izy rehefa miteny aminao amin'ny alina Tompoko. Rehefa mangataka aminy ianao dia tena mampanofy ianao izy, mampanofy antsika izy, ary tena manova antsika izy. Aza mitoky amin'ny olombelona intsony re.
fa mitokia amin'Andriamanitra efa teniny tamintsika izany. Fa tena sambatra tsika mitoky aminy aho. Sambatra za mahatsiaro fahasambarana mihitsy hoe izy ny alohan'ny zavatra rehetra. Aza mitoky amin'olona fa olombelona tahaka anao avokoa. Rehetrarehetra manodidina anao, tsy hoe kory hoe hankahala atsika, fa mifankatia amin'olona rehetra, tia ny olona rehetra, fa aleo Andriamanitra ny atokisana amin'ny zavatra rehetra. Manontania azy fa tena hovaliana ianao. Tsapako tena amin'ny fahasambarako ankehitriny dia tena hoe miaraka amin'ny Tompo. Lazaiko anao tsara fa ankehitriny hitako izany hoe fahasambarana izany. Fahasambarana lehibe izay tsy nananako teo aloha. Marina fa tsy manao pataloha intsony fa bacolon dia mafana, ary mafana ho azy ary andra indray na tsy manao bacolon. Tsoriko anao fa tena hoe fahagagana ny Andriamantsika io ary mahatsiaro fahasambarantsika miaraka aminy. Ianao kosa raha mbola tsy manana an'i Jesosy ianao, dia tsoriko anao fa maty antoka ianao, satria zava-poana ny fiainantsika eto. Tadiavan'i Jesosy fa hita azy ianao, izy anie miandry ianao ary te-hanovanao izy, ary fahasambarana ny tanjony amintsika, fa tsy zava-poana ry Tompoko. Ary raha ohatra misy zavatra tsapanao aminao, hoe manelingelina anao, raha manomboka ianao mahatsapa hoe Jesosy ohatrany tsy mandeha mihitsy izany fiainako izany, na hoe tsapanao hoe misy zavatra manahirana anao, na hoe misy zavatra hoe manelingelina anao amin'ny fomba fitafinao, fomba fiainanao, na ny fotsiny ary ny olona iarahanao ohatra. Izay amin'ny fiainanao, tsy haiko izay fiainanao, Jesosy no mahalala satria izy no mahita ny fiainantsika tsirairay avy. Manontania azy fa raha mbola misy doute, raha mbola misy fametraha-panontaniana ao anatin'ny fiainanao dia te hikasika anao izay Jesosy. Te hikasika anao izay Jesosy. Avelao izy hiasa re, avelao izy hiasa fa hatsiaro fahasambarana ianao. Matoky hafanampahery anao izao fijoroako Vavolombelona izao. Dera ho an'Andriamanitra rery ihany. Hiary hivavaka isika Tompoko. Saotra anao Jesosy ny amin'izao fijoroana Vavolombelona izao satria Tompo, tanteraka Jesosy ny andro sy ny ora ny fotoana izay napetraka ao nitenenao tamiko Jesosy hoe ambarao, nambarako Tompo. Aoka kosa ianao Jesosy, aoka ianao Fanahy Masina, hikasika ny tsirairay avy Jesosy. Amin'izao teny izao Jesosy, amin'izany fijoroana Vavolombelona izany Jesosy, Andriamanitra tsara ianao. Hitako fahalehibiazanao tamin'ny fiainako, hitako ary tsapako, tsy hitako ihany fa hihainako Jesosy ny fahasambarana miaraka aminao. Hihainako Jesosy ny fanovanao ary tena mahatsiaro fahasambarana sy filaminana am-po aho. Manana anao Fanahy Masina, manana anao Jesosy, manana anao Ray be fity izay mitarika mandrakariva. Raha misy kosa Jesosy mbola tsy manana anao Jesosy ary mandray ireo teninao ireo izy, ka miantso anao, ka mangataka aminao Jesosy dia mamindra-fo aminy amin'izao andro efa akaiky izao Jesosy. Satria izao confinement izao eran-tany izao Jesosy dia tonga amin'ny fandinian-tena izay tsirairay avy. Jesosy miangavy ianao Tompo, hihaino vavaka izay mangetaeta handray anao Jesosy. Mamalia azy Jesosy, enoa ny fivavaka ny Tompo, enoa ny fivavaka ny Tompo raha mivavaka aminao izy Jesosy. Anao kosa ray ilay dera haja voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra Jesosy, misaotra. Aleloia. Amen.